mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miaraha-bahantsika revaka malala tratra ity sabotsy fa 20 ny volana janoary ity. Ny mofinaina tandrifo sy voalahatra ao antsika dia ny boky Isaia mpaminany toko 420, Isaia toko 420, ny andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Isaia toko 420, andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy zany re Jakoba dia ianao ry Israely fa mpanompoka ianao. Noforonika ianao ka mpanompoka, tsy hoadinoiko ianao ry Israely io. Izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao. Miobiry lanitra fa Jehova no nanao zany, manaova feo fifaliana ianareo ry fitoerana lalina ambanin'ny tany. Velominy io mpitendrombohitra, ary ianao ry ala mba amin'ny hazo rehetra ao, fa Jehova efa nanavitra ny Jakoba sy mampiseho ny voninahiny eo amin'ny Israely. Ray masino, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andiny fahatelo amby roapolo dia fitaomana ny zavaboary, fitaomana ny olona rehetra hanao feo fifaliana. Velominy oby ry tendrombohitra, manaova feo fifaliana ianao ry fitoerana lalina any ambanin'ny tany. Miobiry lanitra, fitaomana ny zavaboary, fitaomana ny olombelona rehetra hifaly amin'Andriamanitra. Ary izany fifalian'ny zavaboarin'Andriamanitra zany, fifalian'ny asan'ny tanan'Andriamanitra zany amin'Andriamanitra, dia vokatry ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra ny olombelona. Ny olombelona eto no toloran'Andriamanitra famelan-keloka. Ny olombelona no nanota, ary ny olombelona no tolorana famelan-keloka, fa ny zavaboary manontolo no niara-mifaly amin'Andriamanitra. Ny olombelona no nitenenan'ny tompo manao hoe izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ny fahotanao tahaka ny rahona. Dia ny akon'izay dia ny fifalian'ny zavaboary manontolo. Ao amin'ny Romanina toko 9 Paoly dia manazava fa ny zavaboarin'Andriamanitra dia miara-misento noho ny fahotan'ny olombelona. Ny olombelona ny nanota, ny olombelona nanao ny tsy nety, saingy ny zavaboarin'Andriamanitra ihany koa no niara-misento noho ny fahotan'ny olombelona. Eto ary dia ilay famelan-keloka dia mitraika amin'ny zavaboarin'Andriamanitra, mitraika amin'ny olombelona, mitraika amin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra manontolo, mitondra fifaliana ho an'ny rehetra ny famelan-kelok'Andriamanitra. Afako zavatra roa lehibe zany no asehon'ity Isaia izay tandrifo mofinainantsika ity. Voalohany dia asehon'ny tompo fa izy dia famindram-po, ary izy dia famelan-keloka. Mandray ohatra mazava izy manao hoe nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ny fahotanao tahaka ny rahona. Zany hoe tena nataon'Andriamanitra tsy ho eo ambany maso intsony ny fahotan'ny olona. Andriamanitra namafa ny fahotan'ny olona. Ny atao hoe famelan-keloka dia arabaky teny dia famitranana fihavanana amina olona anankiroa, na rafitra anankiroa, na fianakaviana anankiroa izay nisy nanao fahadisoana ka rava ilay fifandraisana. Ilay famelan-keloka dia fanekena zany,
fanekena ny ifandraindray, fanekena ny hamerina amin'ny laoniny taoarinany lay fahadisoana, hamerina amin'ny laoniny ilay fifandraisana indray. Eto any de Andriamanitra no nanao dingana ary Andriamanitra no nandevina lay fahotana. Andriamanitra no nandrava zany ilay efitra nampisaraka ny olona taminy. Andriamanitra no manana fahefana mamela heloka noho ny famindrampon'Andriamanitra. Na inona fahadisoana zay nataony zanak'Israely de zao Andriamanitra mamela heloka satria famindrampo izy. Ry havako ao am' Jesosy Kristy Tompo no andraisan'ny olona ny famelan-keloka. Ao am' Jesosy Kristy Tompo irery ihany no andraisantsika izany famelan-keloka izany. Zay no mahatonga filazantsara manao hoe fa Jesoa efa natao ota mihitsy mba hamonjy ny mpanota. Zany hoe nentiny Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana ny fahotan'ny olona ary manjary vita fihavanana amin'Andriamanitra ny olona. Raha toa ka mandingana lavidavitra kely isika amin'ny efitenin'ny Isaiah-paminana, ny fanazavan'ny Isaiah-paminana, dia ny fiainany zanak'Israely tany ampahababona manomboka amin'ny Isaia toko voalohany matonga teo am'izay toko 30 moa dia mitantara ny fiainany zanak'Israely tany amin'ny fahababona izay nahatserovany zanak'Israely ho very satria no heveriny fa Andriamanitra de tafajanona tany Jerosalema toeram-pivavahana. Very satria lay Andriamanitra zay notopoiny de no heveriny fa tsy niaraka taminy tany Babilôna. Ary izay nahazatra azy mihitsy teo amin'ny lafiny ara-panahy dia tsy ho azony nataony intsony. Tsy afaka nanao sorona izy tany Babilôna fa fitaovam-pivavahana tsotra nataony. Zay nahatonga ny fahaterahany antsoiny hoe sinagoga. Ny sinagoga dia teraka tany Babilôna satria tsisy tempoly de tsisy sorona de tsisy fanatitra. Fa nisy kosa famakina lalàna na fideranan'Andriamanitra de zay nahaterahany antsoiny hoe sinagoga. Fa tsisy ny tempoly, tsisy fanatitra, tsisy sorona. No zany dia tsy feno ny lafiny ara-panahy teo am' zanak'Israely ny vahoakan'Andriamanitra tany amin'ny fahababona. Ary satria banga izay tsy hotsony zay lafiny ara-panahy zay Andriamanitra niaraka tamin'ny zanak'Israely zay de natsiaro ory. Ny mafy tamin'ny zanak'Israely indrindra tany amin'ny fahababona teo ny amafy ny fangiry firiana hoe very ny zo, very ny fahafahana lasan'ny olona ny tany. Fa ny mafy indrindra taminy dia ny fahatserovana hoe nafoin'Andriamanitra izy. Nafoin'Andriamanitra izy. Tsy kisendrasendra zany ny teny faminaniana ny teny Isaiah-paminana manao hoe ndray mpimaso monja ngeny nahafoizako anao. Teny fampahirezana zanak'Israely tany amin'ny fahababona reny hoe ndray mpimaso monja ngeny nahafoy. Ary io zavatra nalovany zanak'Israely tany Babilôna io de vokatry ny fihodinany tamin'Andriamanitra, vokatry ny fialany tamin'Andriamanitra, vokatry ny ota nataony tamin'Andriamanitra. Ary eto Andriamanitra de zao vonona ny amela heloka. Vonona ny amela heloka, nanao dingana namela heloka ny zanak'Israely manao hoe nandevina ny fahadisoanao aho. Ary ny fahotanao de efa nolevoniko. Miavaka malala famindrampo io Andriamanitra tsika io. Famelan-keloka io Andriamanitra tsika io. Afaka mamantatra ireo fivavahana lehibe fantatra ety ambonin'ny tany ianao na ataovy hoe ny fivavahan'ny islam, ny fivavahana ataovy hoe ny judaisme, ataovy hoe ny tsy maninona ny hindoisme, ataovy hoe ny bouddhisme, fa reny rehetra reny de tsy misy miresaka ny famelan-keloka tahaka n'izay iresahan'ny fivavahana kristianina ny famelan-keloka.
am'izany hoe amin'ny fivavahana lehibe rehetra zay ty ambany masoandro madinika tsy resahana mazava ho azy fa efa madinika raha teo fa ny amin'ny fivavahana lehibe ety ambany masoandro de ny fivavahana kristianina ihany ny tena miariary ny antsoina hoe Andriamanitra fitiavana ary amin'ny vavahana kristianina ihany ny tena mazava ny antsoina hoe famelan-keloka. Amin'ny vavahana silamo sy ny judaisma de zao ny maso solon'ny maso, tsy maintsy mizaka ny zavatra nataonao ianao zay na vavahana silamo na vavahana amin'ny judaisma raha amin'ny satria ny judaisma avavaka amin'ny ao amin'ny testamenta taloha de zao tsy maintsy mizaka ny zavatra nataonao anao ary zay ny dikandreny hoe sorona sy fanatitra re, tsy misy famelan-keloka maimaim-pony zany na ao amin'ny silamo io na ao amin'ny vavahana judaisma io, tsisy an'zany. Ny maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, tsy maintsy misy izay ataontsika hoe fifandonana izay. Amin'ny vavahana hindoa de vao mainka tsy misy ny dikany hoe réincarnation de zao raha misy olona manota dia raha ohatra izy ka manota ka rehefa maty izy, raha ohatra ka nanao tsara izy dia teraka le zaza de lasa miverina olona indray zany rehefa maty le olona de lasa miverina any am'zakely iny fanahany iny, ka raha ohatra ka nanao tsara lay olona dia mba mihatsaratsara de lasa tsaratsara koa zany ny fiainan'lay zaza mandray an'iny fanahy iny, fa raha nanao ratsy lay olona de miratsy kokosa ny fiainan'lay zaza izay nanao an'iny ratsy iny zay mibaby an'iny fanahy iny. Zany hoe tsy misy mihitsy ny famelan-keloka fa milanja ny vokatry ny fahotan'ny olona, milanja ny vokatry ny eloka nataon'ny olona, milanja izany karavasy zany izy, milanja zany izay tsy nety nataony izy fa tsy misy hoe mafaka maimaim-poana zany. Ny fivavahana kristianina ihany no miresaka ny hoe meny Andriamanitra ny famelan-keloka maimaim-poana tao amin'i Jesosy Kristy tonga. Ary zany toe-tsaina kristianina mahatsiaro manokana hoe nomeny Andriamanitra famelan-keloka izany no mahatonga ny kristianina ho hafa mihitsy ny fiainany eo amin'ny fiarahamonina, olona misokatra satria olona nandray maimaim-poana famelan-keloka mahatsiaro hoe navelan'Andriamanitra maimaim-poana ny eloko, navelan'Andriamanitra maimaim-poana ny fahadisoako, dia olona mahana fisokafana, olona liana amin'ny fifandraisana, olona tsy mora tohiny, olona mora mamela, olona tsy mihazona valifaty, olona vonona nanao dingana amin'ny fihavanana, olona vonona nanao dingana hamela ny fahadisoan'ny hafa, olona tsy olo ny valifaty, tsy olo ny lolo-po. Zay no mahatonga ny kristianina ho nanana zany toe-tsaina zany. Marina loatra fa ataovy hoe tao anatin'ny 2000 taona ny ainana fiainana kristianina de nisy foana ny ady etsetsika zany, nisy ny ady nandritra ny 100 taona, nisy ady nandritra ny 30 taona, ny faraparan'izay fa tsarotsika taty atao hoe tato anatin'ny 100 taona farany na mahelikely ny ady lehibe voalohany, ny ady lehibe faharoa. Fa raha reny no ampitahinao amin'ny vanim-potoanan'ny antikité, ataovy hoe tamin'ny vanim-potoanan'ny antikité zany hoe tamin'ny andron'ny Egyptiana, tamin'ny andron'ny Babiloniana, tamin'ny andron'ny Persiana, raha toka mamerina mamaky ny tantara ianao de ho fantatra hoe fa tsy hitovy mihitsy ny toetra ny olona. Marina fa nisy ady be hoe vonon'olana nahatsiravina anapitrisany tamin'ny ady lehibe faharoa, tamin'ny ady lehibe voalohany, fa ny fiafaran'ireo de zao ny afara tamina fifamelana, ny afara tamina fifanantonana mandrakariva. Marina fa hoe nisy fifamonoana fa nisy ny afara tamina hoe nisy fifamelana. Marina loatra fa hoe adiny natrehina, nisy nanonitra, nisy zavatra tahaka izany, fa raha ohatra ka mijery any tantaran'ireo ady talohan'ny vavahana kristianina ianao de zao tsy ny afara tamina fifamelana fa ny afara tamina faharavana tanteraka. Misy firenena de tonga dia voafafa tanteraka, tsy hita intsony mandraky teny androany. Zay rezy hoy tsika manao hoe ninona lazaina ny vanim-potoana ny roboropon'ny vavahana kristianina de nanefy toe-tsaina mahatonga mahatonga olona sy fiarahamonina mora mamela, tsy mihazona fahadisoana, tsy mihazona tsy manao lolo-po, tsy manao odro-po.
satria toetra n'Andriamanitra no iaina ny kristianina amin'ny antsony hoe famelan-keloka. Rehavako malala vaovao ny taona de ampianarin'ny tompo ianao fa io Andriamanitra io tsy mba niazana fahatezerana aminao. Io Andriamanitra io marina sy mahitsy, mahita ny ataonao, mahafantatra ny ataontsika, nefa mamela heloka atsika. Tsy noho ny fahatsarantsika, tsy noho ny fiezahantsika, tsy noho izay nataontsika ho an'Andriamanitra koa, fa Andriamanitra namela heloka atsika maimaimpona ao amin'i Jesosy. Inona nataonao? Raiso zany famelan-keloka zany, zay mino ny zanaka, zay mino ny famelan-keloka nataon'Andriamanitra tamin'alan'i Jesosy, de voavelany helony. Afaka malala hamakivaky ny taona ao anatin'ny fahatserovana fa voavela heloka ny hainao. Fa ny faharoa ry havako zay aseho ny Isaia mpaminany amin'ity mofinaina ity, tsy hoe mamela heloka ihany Andriamanitra, fa hoy koa izy manao hoe Andriamanitra mampiseho ny voninahiny eo amin'ny olona na eo amin'ny vahoakany. Tapany farany amin'ny 7:20. Ny dikany hoe famelan-keloka de fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Andriamanitra mampiseho ny voninahiny amin'ny olombelona. Ny dikany hoe fahotana de henatra. Rehefa nanota ny olombelona de ny zavatra tsapany voalohany indrindra de ny henatra. Ny henatra, ny fahotana de mitondra henatra, ny fahotana de mitondra fahafahambaraka eo amin'ny fiainan'ny olona. Raha avantany vao manota ny olona de mahatsiaro ho menatra izy, menatra ny tenany izy, menatra n'Andriamanitra izy, na mety ho menatra ny hafa izy. Mahatonga azy ho menatra de ny fahatserovan-tenany, fa izao koa mahatonga azy ho menatra de mepanga azy ilay ratsy, mepanga azy ilay nitaona azy hanota. Zany hoe tao amin'ilay ratsy hanota ny olona, zay ny antsoina hoe vakam-panahy. Fa rehefa tanteraka ilay vakam-panahy de tonga ota. Zany hoe arantirantin'ilay mpaka-fanahy zany lay vakam-panahy, ataony toy ny zavatra tsara, ataony toy ny zavatra mahavonjy, ataony toy ny zavatra mety, de lokony ataony toy ny mahafinaritra lay vakam-panahy, dia menjera ny olona. Ary raha avantany vao menjera ny olona dia manakory izy. Izay akoran'ny mpaka-fanahy zay, izay le mahatonga ny olona menatra. Io le tononkirany sekoly alahady manao hoe raha lavo de misy mpanakora. Iza le mpanakora? Lay ratsy. Ary lay ratsy nefany de manana mpiara-miasa sy miaramila maro isan-karazany, de hitanao reny manakora ny lavo ao anatin'ny Facebook, manakora ny lavo ao anatin'ny tambajotrana fanerasana maro isan-karazany. No hoe rehefa manota ianao, rehefa manota ny olona anankiray de zao ka tratra ny fiarahamonina, manota manao ny tsy mety de zao alainy baraka ao anatin'io tambajotro io. Izy ny mpanakora iny dia lay ratsy ny mpanakora, ary manala baraka hoe reny ve, iny ve, zao nefa nataon'iny, zao ny tsy nety nataon'iny, zao avo momba an'iny. Misy ara de teny mihitsy hoe fantatra ohatran'ny paosiko iny sy ny sisa rehetra. Zahatra tsisy olona fantatra ohatran'ny paosinao zany mihitsy, fa endrika zay andotona isan-karazany. Marina fa mety ho fantatrao amin'ny ampahany olona, mety ho niara-ny asa ngamba, mety ho tao ny sehatra anankiray manokana sy ny sisa rehetra, fa fomba ilazana hoe fantatra ohatran'ny paosiko iny fa zao iny, tena zao mihitsy iny. De tena misy olona manizinizina tak'izany mihitsy, dia rava tanteraka lay olona zay manota, rava. No zany de zao lay ratsy any dia mampanota ny olona, ary rehefa manota ny olona dia izy ihany no manala baraka ny olona. Fa Andriamanitra tsy zay. Andriamanitra rehefa nanota ny olona de ny saroman'Andriamanitra ny voninahiny azy. Andiny ny fahatelo, mampiseho efa fa Jehovah efa nanavitra ny Jakoba, zany hoe nividy any Jakoba, nividy ny olon'Andriamanitra tamin'ny rany Jesosy, efa nosasandry zany, novidiny zany. Dikany novidiny de zao navela ny heloka, de aveo nrakofany ny voninahiny.
mampatsaro antsika nylay Genesis 7 rehefa nanota ny olona de natsiaro ny tanjaka izy, ny boridana izy. Ary Andriamanitra kosa rehefa aveo ny olombelona nitady rano sikina ravina viavy anakona ny olona ny enatrany, zany hoe mahatsiaro menatra mandrakariva ny olona rehefa nanota, saingy tsy afaka manafina, tsy mahavonjy ny tenany izy, mitady zavatra anakonana ny enatrany izy vokatry ny fahotana, mihery izy satria nanota. Fa Andriamanitra kosa rehefa aveo nandrakotra azy, Genesis 7:20 de nandrakotra ny olona akanjo hoditra, zay le hoe natafin'Andriamanitra atsika ny voninahiny. Inona ahoana moa no azahoana hoditra raha tsy maty ny biby ary latsaka ny raha? Zany hoe mba hahatonga ny olona ho afa-kenatra, ho tako-kenatra, de nisy biby novonoina nakana ny hoditra, de ndrakofan'Andriamanitra an'iny de afa-kenatra tamin'ny fitanjahana ny olona. Zany hoe ny bokin'ny Genesis 7 de fa misy tandindon'ny Kristy, tandindon'ilay raha latsaka, tandindon'ilay famelan-keloka ataon'ny Tompo no lalan'i Jesosy, ary dia norakofany tompony voninahiny. Rehavako malala jereo zany fitiavan'Andriamanitra atsika. Raha ohatra ka avy ifandahatra amin'Andriamanitra isika de zao tsy tafajoro anatrehan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy avy nifandahatra tamintsika, tsy nitanisany tsy fahatanterantsika, tsy nitanisany hotantsika, fa Andriamanitra fitiavana de nandrakotra ny voninahiny amintsika izy noho ny amin' Jesosy zanany. Rehavako malala safidy ary ny fiainana, safidianany hoe za Andriamanitra de handray ny famelan-keloka de rakofanao ny voninahitra ao, ka na eo aza zay mety ho tsy fahatanterahana de zanak'Andriamanitra ianao, de Andriamanitra mandrakotra ny voninahiny aminao. Ka natonga aza lay pepanga, natonga aza ilay pakafana, de Jesosy no hitan'Andriamanitra eo aminao, satria mirakotra ny Jesosy. Zay le tenin'ny Paoly manao hoe hitafio Kristy, Jesosy Kristy tompo no hita eo amintsika. Noho zany de zao tsy afaka amepanga atsika. Hoy Paoly amin'ny Romana 9:9, iza no hiapanga ny olombo fidin'Andriamanitra? Tsy afaka amepanga atsika lay ratsy. Satria nahoana? Satria Jesosy no hitany eo amintsika, Jesosy lay marina, Jesosy lay tsy tanteraka, Jesosy lay zanak'Andriamanitra, Jesosy lay tsy nanota, zay no hita eo amintsika. Rehefa nandray le famelan-keloka isika de mitafy an'i Kristy, de tsy itsika mpanota no hitan'ilay ratsy, tsy itsika mpanota no miona amin'Andriamanitra, fa Jesosy no tafy itsika, iny no hita ety amintsika. Rehavako malala manana anjara ianao fanavelan'Andriamanitra eloka, manana anjara isika fantafian'Andriamanitra ny voninahiny tamin'ny alalan'i Jesosy. Inona no ataontsika? Mifalia, mioby, miravoravo, hoy ny 2:20, mamakivaky ny taona zany de mamakivaky ny taona ao anatin'ny fifaliana, satria voavela eloka, satria nahazo toky, satria efa niverina tamin'ny Tompo, satria tian'Andriamanitra de amakivaky ity taona ity amin'ny fifaliana, amin'ny fiobiana, amin'ny fiderana sy ny fisaoran'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny famelan-keloka natolotrao anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Tsy avy nifandahatra taminay tokoa ianao, satria tsy marina eo anatrehanao zay, na inona fiezahanay, na inona zay mety hoezaka ataonay de tsy marina eo anatrehanao zay, fa marina eo anatrehanao koa zay noho ny amin' Jesosy zanakao, no amarininao zay noho ny amin'ny famelan-keloka natolotrao anay noho Jesosy zanakao. Tompo, mideranao zahay, mankalaza anao zahay, misaotra anao zahay, de atao fitsapanay eo ampamakivakiana ny taona aza ny fifalian'ny olona voavela eloka. Atao fitsapanay eo ampamakivakiana ny taona ny fifalian'ny olona vita fihavanana aminao, de atao feno fifaliany zahay mamakivaky ity taona ity, de ny fifalian'ny lanitra, fifalian'ny olona mana fiainana mandrakizay, fifalian'ny olona mpandresy ao aminao Andriamanitra. De tehirizo zay Tompo amin'ny fiainana isan'andro, tehirizo zahay hiankina aminao
amin'ny fiainana isan'andro. Jerevo ny famindram-ponao tompo izao tontolo zao. Esory ny fifankahalana eto anivony izao tontolo zao fa asan'ilay ratsy zany. Esory ny fifamonoana eto amin'izao tontolo zao fa tsy asanao Andriamanitra zany. Esory ny fifandrafiana eto amin'izao tontolo zao fa tsy fandaharanao zany. Fampianazo ray tompo ahatsiaro fa voavela eloka de ataovy mahay mamela eloka. Ampianazo ray tompo ahatsiaro fa navelanao eloka de ataovy mitory famelan-keloka. Mitoera aminay Jesosy ary ampanjakao amin'ny fiainana isan'andro ny famelan-kelokao. Amen.